Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasana bambalala no enona amintsika am'izao fotoana izao a. Tena fifaliana tena faly a mahita antsika tsirairay avy a izay tratranso eto indray am'ty androany ty. Faly be a tafahoana aminareo eto ary matoky sy mino aho fa nareo koa mba faly satria raha ny tena marina de tokony tsy nisy ny fandaharantsika androany satria de somary tsy teo kely ny tenako a, somary nandeha lavitra kely nefa no fahasoavan'Andriamanitra be mihitsy a de nataony batainy tamin'ny tanany androany a nasiany elatra voromahery tao amiko tao a de vetivety kely ohatry ny bataina de tafaverina tato an-tokantrano any androany raha tokony ho rapitso a atao androany a vao tafaverina de tafaverina any androany hariva zany de voninahitr'Andriamanitra mahagaga ary hita mihitsy hoe na tsy fon'Andriamanitra ho tapaka zao fandarana kely tsika zao fantany fa misy olona indray any ambadimbadika any a tokony hampaherezana de faly be mihitsy androany nentanentana be mihitsy nandeha nody avy any Bordeaux avy any am'Ranabavy Selina androany a de tena hoe tafaverina soamantsara eto an-tokantrano a manatanteraka ny fandarana koa de amin'ny fifaliana no era-balantsika rehetrarehetra hiaraka ndray tsika aloha amin'ny adiny ray sasany hifampahery a matoky aho fa raha mivoaka eto anao de ahery anao a tsy taka nidiranao teto no nivoahanao teto a ary de manasa anao a raha androany anao vao tonga eto de teteny aminao hoe tsy kisendrasendra ny nahatongavanao eto a fa tena misy raha ray lahy tompo anao ka de tongava tonga soa ary de mino fa tsy androany any anao niaraka aminay tongava indray rapitso tongava raha afaka pitso eto foana tsika mivavaka fiombenana isaky ny alahady hatramin'ny zoma de matoky sy mino aho fa mahery a nao a ahery anao a anatin'izao fandaharantsika izao nareo zay efa eto ihany koa de tahin'Andriamanitra tahiny tompo a faly foana mahita anareo ary androany de ranabavintsika Marie Jaune niditra teo voalohany a de avy eo a ry ranabavy Rahalatojo a efa maromaro moa tonga tao ambony tao fa ialana tsiny a lasa miova koa ty Facebook lasa tsy hita intsony ny anarana zay olona rehetrarehetra any ambonimbony any a de zay any zao ny docteur Marie Jaune de ry Rahalatojo a de avy eo efa ty amin'ny ranabavy aja Skapatitsisy Remy Lovely Marie Angeline zay vao hitako teto indray tonga soa indray Erika Raka Tojo Mikael Mampionina Aimé Manambotso Angela Io Domoina Coachman Jotina Tafitasoa Fleur Calvaleuse Côté Camarade Jesosy Rolie Anisa Rasoena Nathalie nareo zay rehetra efa niseho tany ambony tany a de mba sivy commentaire kely de mba hitako hoe ianona atao fa le anaranareo teo a efa lasany ambony any de tsy azo averina intsony ndray manomboka tamin'ny andro vitsivitsy zay a de tsy afaka jerena zara mba tany ambony tany a fa de lana tsiny a tsy voarava tamy vao Rasoena Nathalie tonga soa Mami Olokaraja Mandimby Koda Leonie Olokaranorsoa Mama Valtina Sandola Verselina Tojo Mikael Jonathan de Angela Io a de Sendra Betsi a de Noely Fantou tahiny Jesosy daholy a de tonga soa daholy a isika rehetrarehetra Ferana Rakoto a Selbert Sava tsy adino a ry Nambinitso tonga soa daholy isika rehetrarehetra Marie Gilda Olga Dorline Iaina Eliana Tina Rakoto Arzaka efa hitako teo koa ry Antranirina fa efa lasany ambony any angamba nana faly ray ritovo a Ursula Ives de tonga soa daholy a isika rehetra Preta Marie Ianitra Nirina efa tany ambony tany RTCR tonga soa nareo a afara mahita anareo ary de maritatra amin'ny farany androany moa fotoana lehibe androany ho antsika zay tsy nahalala de androany a ny batisa vita soamantsara androany ny batisa ny anabavintsika Mami sy ranabavintsika Sandola avany Koweït a izay efa mpikambana tao anatin'ny groupe zay maharesy faly be mihitsy androany tena fifaliana tsy nisy ohatr'izany a na de tena andalana aza ny tenako de nanahatrika an'izany ary nanatanteraka an'izany batisa zany a de tena hoe tany anatina fifaliana tena totorebika nantanterana an'izany tamin'ity androany ity ny fotoam-bavaka moa de efa vita omaly tao anatin'ny sabata fa de vita soamantsara androany ary de tena hoe mahafinaritra iresaka momba zany tsika rehefa aveo a ifampiarahaba amin'izy rovavy a ijorovavimbelona eto izy androany a fa de fifaliana fa ny tombo roa ndray zany nisy amin'ny mpitoriteny a eto anatin'ny groupe zay maharesy iresaka momba zay tsika rehefa aveo fa miloha ny zavatra rehetra aloha de adolo tsika anatanteraka ny ivavaka anomboana zao fotoana zao
de andao aloha hoarabaitsika sady ampandrosotsika ny anavavitsika tany tompo Florette Sabrina zany a zay vao hitako a de androany ray anjara voalohany eto koa raha nabavitsika maholy faly halleloia izay efa mpikambana atao anatin'ny groupe zay maresy efa mitena reo zahay groupe zay maresy de olona efa matotra tsara zany eto miaraka aminay eto a olona efa vonona ivavaka vonona androso zany a olona efa tsy mieritreritry ny anao zavatra talatala-tso zany fa olona efa tapa-kevitra vonona ny androso de efa anatin'ny groupe zay maresy efa elaela moa raha nabavy maholy faly fa androany izy nandray anjara voalohany de anao vavaka fanomboana de izy nitondra mbavaka ny fotoanatsika tany tompo ary a raha nabavy maholy falia anao a ny fitenenana fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra hiaraka hivavaka ary sika. Jesosy Kristy tomponay io tena faly ny fonay fa nataony fanay masinao indray amin'izao fotoana izao mba handre ny teninao izay ampitondrainao ny mpanomponao. Tsy ny olon-drehetra ny tonga eto Jesosy fa zahay matoa tonga teto dia novidianao manokana. Mankasitraka indrindra Jesosy mankasitraka Jesosy satria na dia teo aza ny zava-misy rehetra izay atrehanay dia tsy navelanao ho tavela tany zahay fa nitao amin'ny fanahinao mba handre anatra sy fampaherezana indray. Koa indro Jesosy sokafanay malalaka ho anao indray ny aminay rehetra ary mifona aminao zay Jesosy raha nisy zavatra nataonay mifanaraka ny sitraponao sasao amin'ny raha masinao zay Jesosy ary kasio indray ny fonay ho tany lonaka aniriny teninao ka hankatoa ampitiavana izay voalazanao fa tsy ho mpiainy fotsiny ka hamitaka ny fanahinay dia arovo ny connexion anay Jesosy ary tehirizy zahay rehetra ireo mandra-piavonao. Jesosy malalo ireo rehetra izay manaraka ny ambadika any koa Jesosy sy mandre zao fandaharana zao dia iaho no ka andresy lahatra azy tanteraka indrindra fa ireo izay mbola ao anatin'ny fisalasalana ireo izay ao anatin'ny ady hevitra dia ianao nefa ny masina no andresy lahatra azy ireo tanteraka tahaka nataonao taminay ireo dia apetraka tanteraka eo an-tanao Jesosy ao vavaka fambena zao mba tsy ho fahazarana fotsiny na ho filan-javatra fotsiny ihany fa mba tena hiambina tanteraka izahay fa atonga ny ampiavinao dia fa rehetra tsy akansitraponao Jesosy amelingeny eto dia roahanay tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto Jesosy mifanahy family-voliana saina rehetra mifanahy tsy mampifantoka rehetra Jesosy dia tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto fa ianao no andrakotra tanteraka ny aminay rehetrarehetra eto dia misandra tamin'ny avo indrindra ianao Jesosy eto ny altaranay eto ny altara masina anay Jesosy eto no anompoana ianao eto ny ideranay ianao Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra ianao ary be voninahitra ianao sady be fitiavana dia Jesosy malalo ampitomboy ny fitiavana ianao fa rehefa ny fitiavana Jesosy ny manjaka atao anatinay dia mora aminay ny manaiky sy mankatoa izay rehetra teninao dia misandra tamin'ny avo indrindra ianao Jesosy mankasitraka tompo alleluia amen alleluia fanomboana mahafinaritra zany sao izy nareo vavaka fanomboana fandraisana anjara voalohany a fa mamy a dia mamy a feno zany vavaka zany a dia mankasitraka ny anabavitsika maholy falia fa hoavy-tsy ho ela koa ny toriteny raha fahitako an'izany fomba fiteny zany a dia ho avy-tsy ho ela ny toriteny a ny zananabavitsika izany dia isaorana azy a izany rehetrarehetra izany afinaritra averina ny fitantarana fa androany a rehefa tao anaty izy miravavy ireo moa zany a dia tao anatin'le mbola tsy vita batisa dia mbola tao anatin'ilay naniry no atao batisa fa ny olana nisy teo amin'izy miravavy a dia ny tsy fisiana rano any Koweït izy ireo dia naniry tao ny faniriana fa ny olana tsy nisy rano saingy izao ry havana malala sitrapon'Andriamanitra ny batisa ary rehefa ao anatinao ary lalam-pamonjena ny batisa fa rehefa tao anatin'izy miravavy ny faniriana dia tsy olana tamin'Andriamanitra na nitateraka voninahitra n'Andriamanitra fa tamin'ny herinandro tamin'ny herinomaly nisy ny fanosorana ary rehefa tao anaty fanosorana dia nahazo teny fikasana izy ireo fa tsy ho ela dia ho ataony batisa
anazary tsy mbola nafantatrako hoe rovina fa zay fotsiny teny azoko hoe tsy ho ela ny batisa de isaorin'andriamanitra fa herinandro pile atao aoriana zay de vita ny batisa ka isaorantsika n'andriamanitra zany itsoravim-belona izy roa rehefa avy eo fandao aloha hienohiritsika aorianan'ity hiri ty de tonga de itsoravim-belona izy roa hira samy tia izy roa daholo reto hira alefatsika reto de tonga de alefatsika ny hira izay ho tanterahan'izy ireo am'ty androany ity halleloia vetivety fotsiny zay tsika kely ny hira mifanaraka halleloia halleloia hotain'andriamanitra ny nareo miravavy ny nitsodramonay de maharitatra amin'ny farany fa lalana ngezabe zao nalehanareo zao ary lalana izay tsy ny olona rehetra no mandeha amin'io fa zay olona voantso izay olona voafidy izy moa tsy mahendry avana hoe ilainy zany atao batisa zany fa rehefa ny olona anankiray no voantso sy voafidy hitan'andriamanitra foana ny lalana zay hitondrana an'izany ankizy zany andao aloha tsika heno hira de aoriana zay tonga de heno fijona vavolombelona avy hatrany tsika rehetrarehetra hira zay tiany anabavy mame izy ty de alefatsika aoriana zay de hitsory vavolombelona izy meno finaritra ary isika rehetrarehetra de arabaina ranabavy mamia ndao ary lahasaritsika halleloia Come your man, I
Tompo tsy rehetra fahasoavana ho ary havana no mbola afahako hijorovam-belona amin'izao anio izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Mahagaga sy mahatalanjona tokoa ny fitondran'Andriamanitra antsika ho antsika zanak'olombelona. Zaho ry havana rehefa nisy fotoana izay nandray tamin'ny fotoana izay nanisorana ho an'izay efa vita batisa tao groupe izay maharesy. Nahazo anjara zaho nivangely fanahy masy pasitera hoe nazo tsodrano hoe tsy maintsy vita batisa raha vavy mamio atoato. Nefa mbola tsy fantatra ny daty sy ny andro. Ary zaho koa ry havana afahela tena afahela nangetaheta tiroso amin'ny batisa nefa mbola zay no izy mbola tsisy fotoana tokony nefa tonga ny fotoana. De pasitera koa fa nivolagna zay de niresiko tamin'ny finoana zay le tenin'ny pasitera hoe tsy maintsy vita batisa. Ary zaho nanomboko faramparana mois de 2021 faramparana volagna novambra izy desambra tena fa tsisy zavatra hafa tagnatin'ny saiko indrindrandrindra amin'ny fomba fanompoana an'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'ny tiroso amin'ny batisa irery ihany. Tena nangetaheta fa ela zary havana nefa mbola tsy tonga ny andro. Rehefa niresiko tamin'ny finoana ny tenin'ny pasitera za ko feno hetaheta de vangen'Andriamanitra zay vangen'Andriamanitra fa za matetiky zaho vangen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny nofy. Za amin'izay magnofy mahita rano fampiresaka magnan'igny tegna vangeny fanahy masiny zay no tegna izy. Za amin'izay to directrice lahatra tsy maintsy volagna mars tao tsy maintsy irisoko ny batisa nefa tsy fantako ny andro sy ny daty. Zavatra nafinaritra ry havana de tagnatin'ny herinandro tampotampoka tamin'ny juma igny donc tegna izy kamisy nagnandefa message taminahy zegny raha vavy Sandola nandefa message taminahy izy nisy daty telo na efatra raha tsy diso za daty tendreny aiza amreto fika izy daty andeha hanaovantsika batisa. Za amin'izay tout direct tsy nisalasala zaho nanohy le 21 andro dimanche tout directrice lahatra za. Zay amin'izay tout direct niresaka nantsofiko zegny izy nifampiresaka zahay ary zahay roa samy mangetaheta tamin'ny alalan'ny batisa. Tout direct nitanana tamin'igny nihentiny ambavaka nagnatika vavaka tamin'izay groupe fitondranam-bavaka. De tout direct niteny tamin'ny pasitera tamin'ny juma igny atsabony batisa amin'ny dimanche somary tampotampoko. Zegny hoe tegna mahagaga sy mahatalanjona ny fitondran'Andriamanitra. Tagnatin'ny zegny tamin'ny nomoaly zegny sabata tagnatin'ny fitoam-bavaka izahay juma rehefa voatendry hoe dimanche hagnano batisa iroso amin'ny batisa juma de niteny tamin'ny patronko za hoe amin'ny juma hagnano batisa za de andeha any an-dranomasiny. Izy patronko hoe tsy magnino zegny za agnatitry anao izy tsy magnino za taminazy. Izy amin'izay rehefa tonga ny alahady sabotsy aly de mbola niteny taminazy za hoe manahoana tsara ny fomba andeha hanaterana za misy raha vaviky raiky fa zao mbo hiaraka amina andeha hagnano batisa za taminazy. Zegny tsy magnino raha mandeha atao izy fô zahay fika izy amin'ny dimanche mbola hivangahentagna efika izy. Za amin'izay tsy magnino zaho zao fô mandrendraigny afaka amin'izay efika zaho ary amin'izay avy malakilaky. Avy amin'izay ry havy za mandeha agny efika izy za tamin'ny patronko. Tsy magnino zegny hoy izy. Mbola nandregny ny sabotsy nagnan'igny efa tonga ny haligny sabata vita ny fitoam-bavakanay de niteny tamin'ny patronko ampagniteliny za hoe ahoana tsara ny fomba andeha hanaterana zaho satria tsy maintsy tsabony ny batisa. Tout direct
teny ratsy tegna teny mampalahelo ny tenenin'ny zavita hoe za tsy mety olona nagnano zegny anao mbola anao tsy magnano zegny tegna teny mampalahelo maro feky zavatra nivolagniny fô za koa de natoky tamin'ny finoako ary matoky Andriamanitra zay tompoky zao foana ny zavatra tagnatin'ny saiko tagny tamin'ny tantarany Daniely toko 7 misaka sy medraka ary Nebnego tegna mahafinaritra za ry havana tantara na dia ino zavatra hitranga na dia ino fa tsy maintsy vitako foagna ny batisa amin'ny dimanche satria tegna fa zegny indrindra tegna andro ny safidy tegna tsy zahay mihitsy ny fidy andro fô tegna fanahin'Andriamanitra tegna Andriamanitra velona na ankora na hafakasa fa tsy maintsy vita batisa de tonga ny aligny de ny mal tezigny za sy patronko zaho tsy tezitra hoe amaly ny teny ratsy fô nakiniko teo ampelatanan'Andriamanitra ny teny rehetra zay teneniny tamiko de ela zahay izy niteniteny za te de hoy za taminazy za afaka zao tsy maintsy saboky raha zegny amin'ny dimanche kanefa afaka zaho mety matahatra na za mandeha mety matahatra na no amin'ny volanao fa tsy magnino za taminazy karaha manahy afaka zao ny amin'ny fotoagna lera zay nandehanako tagny lany tamin'io alao amin'ny karamanahy ary na dia ansasaka karamanahy alanao tsy magnino afaka satria nagnino afaka za na hitady vola be ankôry zaho na vola jiaby tomboko ety sy amin'ny firenena rehetra na Madagasikara volan'olo jiaby tambatra tsy mahavita fagnahinahy afaka zao raha hoagny amin'ny helo za raha amin'ny fahotagna raha andeha agny amin'ny helo zaho za fô kanefa afaka zaho na dia tsisy vola za magnano sitrapon'Andriamanitra afaka za fô tsy maintsy voavonjy agny amin'ny fiainana mandrakizay afaka zegny indrindra tsy maintsy hiroso mibatisa zaho amin'ny alahady zegny to directy voakasika Andriamanitra izy misaotra an'Andriamanitra halleloja de nagneky soamantsara izy tsy magnino zegny afaka izy antsova afaka izy raha vavinao na manandeha hagnano zegny afaka izy de faly ny foko voninahitra ny eo an'Andriamanitra de tonga ny fotoana maraina de nandeha zegny za nameny lala na risiko nandeha izy nandregny nagnatiny fotoagna nefa nisy olana hafa koa nisantsakana teo amin'ny lalagna tegna rehefa tonga nandeha izahay rehefa tonga tagny tan-dranomasy toerana zay nandehananay tegna tsisy rano lavitra ranomasy zegny afahanivo latsaka anivo agny tsy azo andehanana hongotro tegna ritry rano te zay de lany fagnahy tsy hitany teneniny afa lany ny hevitra lany ny marigny anefa natoky tamin'ny finoagna matoky ny fisain'Andriamanitra za ry havany tena marigny nagnano voady za tamin'ny aligny nagnano voady zao ary ziska zahay nandeha tagny tan-dranomasiny koa fa tsisy rano tegna tsisy tsy hitany hevitry de hoy izy za hoe nivavaka raha vita androany Jesosy raha vita batisanaha sy raha vavisan-dola tegna tsisy andriamanin-kafa afa-tsy ana ireriany zay ny riavan'ny voadiko tegna misaotra an'Andriamanitra ary tagnatin' zegny ny sofera zay nitondranay tegna saroty nitezitra zareo afaka izy tery mody afaka izy raha tsisy magnany amaraigny ery mipodinao amin'ny fotoagna hafa herigny niany raha tsy manjary findra fa tsy maintsy niany izy taminazy zay amin'izay misaotra an'Andriamanitra namaly vavaka tegna voninahitra ny eo an'Andriamanitra vita soamantsara ny batisa tegna tsy misy andriamanin-kafa ry havana na iza iteny tsy misy andriamanin-kafa velona Jesosy Kristy tompo tegna tsy izy marina no Andriamanitra velona izy marina no nahariny zao tontolo zao ka voninahitra ny eo azy reriany faly ny tenako ny zarazaina ho antsika rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra halleloja amen. Alleluia. Ieno ndretsika fitsona vavolombelona avy amin'ny anabavitsika $100 de avy verina amin'izany
hitantara momba n'izany zavatra zay niainana androany zany a isika ndondry ary na vavy Sandolan no hitsovavolombelona am'izao fotoana izao. Tainy tompo pastera dia tainy tompo antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ity fandaharana ity, aleloia. Dia voninahitra moa ho an'Andriamanitra ririany nijorako volombelony tamin'ny fomba tamina tany batisana sy rahavavy mamy tamin'ity androany ity, tena tamin'ny fomba mahagaga ary avy malalana izay navitany batisa ity. Dia izay no monomezoko voninahitra n'Andriamanitra amintsika anio. Za mieritreritra fa le 28 izay manao batisa satria za tsy misy vola dia nadia kely aza patronaha mbola tsy nanome vola zaha. Dia rehefa tonga moa tamin'androany za tena tsisy vola mihitsy dia miteny tamin'ny taxi za fa avy atio aleva zaha telo amin'ny rahavavy mami. Dia tonga moa taxi mieritreritra za misy vola dia nateriny tany amin'ny rahavavy mami. Dia lasa zay sy rahavavy mami dia nandeha tany an-dranomasina tsara nahitany hoe aiza vola tsara nahitany izay izy. Dia vita soamantsara amin'ny batisa, aleloia. Dia tonga taty an-trano izy moa tsy zaroty dia tena hoe nivangan'Andriamanitra nikasen'Andriamanitra mihitsy ny fony sofera hoe miteny iso hoe tsy magnino izy fa zay lerany indray misy vola afaka izy magname ho azy tsy magnino, aleloia. Satria nefa taxi tsy mandeha raha tsy misy vola, tena nikasen'Andriamanitra mihitsy ny sofera nalemy fagnahy nandevitra izy tsy problème nifika izy, aleloia. Tena voninahitra n'Andriamanitra ririany tena hoe sitrapon'Andriamanitra ny mahavona batisa ho antsika rehetra na amin'ny arabo zay sy ny sisa raha hoe misalasala fanaovana batisa amin'ny zavatra maro hoe mety misalasala aza misalasala fa sitrapon'Andriamanitra fanaovana batisa izy miady fa atsika no angia tena izy no tantana ny narana ny fa tena hoe tantan'Andriamanitra vita somantsara batisa ny taty androany voninahitra ho an'Andriamanitra ririany. Aleluia. Zawadiku izao Jesu ambarako amina naorina manana hitoetra fatsy andao efa voatendrina fanatanteraky ireo asana naniraka iana indro ao favonona naenjerina zatsy varikianina nadesoparana zatsy sarakamina ninonanjo ianao no torokiko itisy anopana omandrapialampo fonako itoriny atsara nosiny asanao riray nadebe pankalaza tsy aoko faleo any aoatositosika tsy vairokia irosoatrainidi iveitra de sanatry nahamoizako ny aiko aza tsy verinalana nainjina tsy varikianina nadesoparana zatsy saraka
Alleloia. Zay ny fijona vavolombelona. Soratsika an'Andriamanitra ny fijona vavolombelona zay nentinizy am'rahavavy fa tena reny tantarainy reny a de tsy niaina anareo fa zay niaina ny ampahany tamin'ireny a eritreretinareo zany hoe nijondrona vavy mamiva volombelona hatramina teny ratsy hatramina zavatra ohatr' zany tena niainana saika tsy raikitra le izy moa ny tsy araikitra an'le izy ny devoly de nampiasainy daholo ny zavatra indrindra tsy araikitra an'le izy fa isaorana an'Andriamanitra fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany foana e. Alleloia. Ninona zany zavatra mitranga de Andriamanitra tompon'ny teny farany foana ary de isaorantsika an'Andriamanitra fa de vita soamantsara. Eritreretinareo zany hoe patron nefa nika tsy amela androany nefa tonga ny andro a de raisinao zany hoe tonga tany am'le toerana voalohany indrindra aloha tsisy vola nefa tsy maintsy mandeha taxi, le taxi nefa tsy havanao fa olona mikarama ary ianao a olona malagasy a any tany lavitra any. Zao ry havana malala Andriamanitra rehefa hiasa de tsy misy mahasakana fa hatramin'ny fon'ny soferana taxi ka asian'Andriamanitra hoe tsy vola ihany a fa eto fotsiny reo. Halleloia. Ny volany nety tsisy raha olona mora mikorotan-tsaina nge zany ravana tena tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy le batisa e, tena tsy mety e, feno loatra ny sakatsakany fa ho an'ny olona ray tena resy lahatra ao anatin'ny sakatsakana mbola miandrandra foana vahaolana amin'Andriamanitra ary Andriamanitra manome vahaolana ho an'ny olona misisika. Halleloia. De men'Andriamanitra vahaolana ary vahaolana de nety le taxi fotsiny tsy hoe fotsiny fa nety le taxi zany de mbola tsy teo aza ny vola fa mbola nisy zatra ray nampitaitena koa tonga tany am'le toerana re zay efa faly hoe tafavoaka efa naniny andaliny andeha taxi efa kaiky zay tonga teo am'le toerana nikanaovana ritra ny rano ritra raha ho avy fotoana de fasana ny sary aminareo ritra ny rano tsisy le rano nanaovana tokony nanaovana batisa ritra Jesosy eo ahoana zany teo ndray samy mivavaka. Eritreretinao zany hoe taxi a raha tena marina raha tsisy Andriamanitra miasa zany ny taxi efa sorena hoe vola sady efa tsy mbola omenareo za koa mbola ivezivezy fa ndao ody akitra ndray samy mitolona mbavaka daholo ndray. Halleloia. Rehefa samy mitolona mbavaka samy mitolona mbavaka de inona zavatra nitranga de nahita rano ihany lo rano miandrona kely fa mbola tsy le valim-bavaka samy mitolona ihany tsy maintsy vity ty e. Halleloia. Ninina sakatsakana rehefa misy sakatsakana aminao ka tsy mety kivy ianao tsy manaiko kivy fa tsy mety kivy tsy manaiko kivy Andriamanitra manokatra lalana voninahitra Andriamanitra hitany rano a tonga ny fitahina vita soamantsara ny batisa tena rano be madio be tena niletika be tena tsisy ohatr' zany a le tamin'ny fifaliana no nahavitany zany batisa ny izy am'rahavavy zany a ary miandry anareo ndray miandry zay mbola tsy ao fa zao fotsiny nitadidio a efa ho avy Jesosy mila vita batisa tsika alohan'ny hiviany Jesosy ry havana raha olona mbola tsy vita batisa ianao a de midira amy ranony batisa fa antom-pamonjena ary lalam-pamonjena ny batisa tsy ampy ianao mino fa mila anao atao batisa ny atao batisa koa nefany raha tsy mino ianao de zava-poana ihany koa raha atao batisa zany anao nefa tsy joro araka ny nampahaizako anareo foana hoe ny batisa de azahoanao tapakila hidiranao ny lanitra fa tandremo fa iny tapakila iny afaka rombahan'ny devoly raha tsy miambina ianao. Ny batisa de lalam-pamonjena fa mila mijoro hatramin'ny farany ianao tsy hoe vita batisa ianao de fa ny an-danitra fa ananao zao ny tapakila azonao atao tsara miditra ny lanitra aza mihemotra maharetatra amin'ny farany a de voninahitra ny a ho an'Andriamanitra rery ihany a de may reza aza manota itsony a de mirahavavy a fa de tena hoe azotra farany de ny tehirizanareo ny aram-panahinareo a de tsotra ihany ianareo ny tokony aminareo manomboka manomanina toriteny a de manao asan'Andriamanitra ny fitehirizana ny olona hafana haijoro hatramin'ny farany de tsisy afa-tsy amin'ny alana fidirina manao asan'Andriamanitra
iny no mitahiry an'ilay afo fa raha vao mipetrapetraka fotsiny nareo voatsoky iny afo iny de miamaty iny de mampalahelo fa miaraka aminay koa nareo tsy avelanao faty zany ny afo anatinareo fa hiezaka tsika isan'andro zany ifampahery eto am'izao fandarana zao mahereza daholo de samita in'Andriamanitra de miandry manaraka indray am'ty androany ity vita nazy miravavy ranabavy nirina $100 nirina avy any Koweït sy ranabavy mami avy any Koweït de miandry ny sasany izay mbola resy lahatra indray fa zay vonona foana misy aminareo hoe za resy lahatra na hoe za mba tia halala momba an'zany de aza matahotra fa manana misy fampianarana azo omenanareo de rehefa resy lahatra amin'ny fampianarana aloha eto fandarana andramokejao tsy hoe za ataovy batisa fotsiny fa ny tanjony hoe tsy nanao batisa fotsiny fa ny atonga anareo zay atao batisa hitsoratra amin'ny farany ho any an-danitra alleloia ndao ary hiditra amin'ny avitrany amin'ny tenin'Andriamanitra zay zay hoe tenanabavitsika Rôly avy any Allemagne to de hiditra avitrany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tahiny tompo ary ranabavy Rôly anao ny fitenenana misy zavatra somary mitranga kely mantsy eo amin'ny Facebook raha manamarika nareo navelany aloha za mahazo manao partage indray afaka manao live fa misy sakatsakana indray mataony ohatra jerenareo tsara io sarina maso kely mijery io fa tsy avelany miakatra zay fa miakatra kely de ampidininy ianareo zakaga amin'io ohatrany tamin'ny misy fotoana zao zay manisa nanisy anareo micommente hitanay eo fotsiny ary de efa mihoatra an'ilay soratra ery fa ao anatin'izany daholo misy zavatra ohatrany atao zay tsy ampazoto atao zay kivikivy tsisy ana mihitsy hatramin'ny zavatra zay nonareo tapatapaka de miverina miditra betsaka ihany ny zavatra mety efa hitanareo miova fa tsy olana nefa zany fa mieza foana na tsy mahazo notification nareo de jerijereo foana amin'ny compte hijerenareo fandarana ho anareo zay mbola tsy anatin'ny groupe vavaka fiambenana aimo izay natao ampidirana anareo mpanaraka fandarana ka amin'ny fotoana misy zavatra ataotsika eto misy live misy zavatra ohatr'izany de tonga de fa hitanareo foana de aza misalasala reo za ampidirina anatin'le groupe de ampidirinao reo de isaky misy live de alefa anatin'ny groupe iny message to de hitan'ny naiza misy anao de fatatrao hoe io fa efa mandeha de mikliky an'ifitra anao de efa tafiditra eto amin'ny fandarana amin'ny sabata alina ho avy zao paska ezaka zay mivady moa ny fampianarana moa de efa misy foana eto isa-taona de mety ny fampianarana ezaka zay mivady raha mahavita misy ny fotoana de mbola iverinanao fampianarana vaovao fa na izany zany misy ny fampianarana efa hatramin'izay fampianarana momba amin'ny paska ho alefanay eo ka manentana anao zany fa amin'ny sabotsy ho avy zao vita ny fotoam-bavakintsika vita ny fiderana ny ariva taka ny omaly de miomakomantsika fa manomboka amin'ny fito alina de hiahitrika ny paska ny alim-bavaky ny paska izay tena zava-dehibe tena antom-pamonjena de amin'io ny paskatsika no ataotsika omany zany ny programanao ho anao zay efa vita batisan'ny rano naiza toerana efa nampisy vita batisan'ny rano anao afaka miara-mandray fanasan'ny tompo aminay ianao fa mila miresaka amiko aloha mialohan'izay de samita in'Andriamanitra ary isika tsirairay avy ndao atsika iantoroteny avy hatrany iaraka amin'ny ranabavy Rôly anisa tahiny tompo ranabavy Rôly anao ny fitenenana tahiny tompo pastera tahiny tompo tsika rehetra iara iaino sy amaky ny teny voalazan'ny soratra masina ary tsika ny teny zay hoenotsika androany de ao amin'ny Tesalonianina voalohany tokony faefatra ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fahasivy de mivaky toy izao fa Andriamanitra tsy antso atsika ho amin'ny fahotana fa amin'ny fahamasinana koa izay mandahy dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay nanome anareo fanahy masina fa ny amin'ny fankatiava amin'ny mpiralahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia izany teny andriavana dia manambara amintsika ny fifankatiavana izay tokony harahantsika eo amin'ny fiainana ny fiainantsika ry havana dia tokony hisy fifankatiavana foana tokony tsy hisy mihitsy fialonana sy firarahina na resy fitiavana ny namana sy ny rehetra izany koa amin'izany ry havana
Tadiavin'Andriamanitra foana ny fotsika hadio. Tadiavin'Andriamanitra foana ny fotsika ho eo anatrehany. Tadiavin'Andriamanitra foana ny fotsika mba hanaraka ny rariny sy ny hitsiny arak'izay voateniny tato amin'ity Tesalonianina voalohany ity. Io Tesalonianina io ry havana boky manambara tokoa izany atao hoe didy sy fifankatiavana izay omen'Andriamanitra atsika izany. Koa ry havana, raha ohatra ka hoe misy eo amintsika felonana na tsy firaharahiana na hoe ady na laingana toy izany, dia efa zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy izany satria Andriamanitra dia nampianatra antsika foana ary tia antsika foana izy hanaraka ny didy rehetra izay omeny antsika. Indrindra ho jerentsika ry havana ao amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia toko 15 izay manambara ny didy folo nomen'Andriamanitra antsika. Rehefa nanome antsika an'io didy folo io izy ry havana dia tokony mba ho tandremantsika tsara izany. Dia ao amin'ny Deutéronomia toko 15 novaka itsika eo amin'ny 9:20 ka hajanontsika eo amin'ny 9:20. Manajany raha ianao sy ny reninao arak'izay nadadian'i Jehovah Andriamanitra anao mba ho maro andro ianao ary mba hahita soa amin'ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Aza mamono olona ary aza mijangajanga ary aza mangalatra ary aza mety ho vavolombelona mandainga namelona ny namanao ary aza mitsiriritra ny vadiny namanao ary aza mitsiriritra ny tranony namanao na ny taniny na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny na ny ombiny na ny borikiny na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Izany rehetra izany ry havana dia feno voalaza ao amin'ny Tesalonianina. Satria ao amin'ny Tesalonianina izay noenohitsika teo ry havana dia efa nanambara antsika Andriamanitra hitanareo tsara eo amin'ny toko 17 fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalitona fa amin'ny fahamasinana. Koa izany didy folo izay vao nivakiantsika teo izany dia fiantsoan'Andriamanitra antsika ho ao amin'ny fahamasinana. Ka engany itsika mba ho masina foana, ho masina hatrany fa tsy hanao ny fahalitona izay tsy sitak'Andriamanitra iray. Indrindra fa ny lainga dia feny fahalitona rehetra satria rehefa mandainga ianao dia betsaka ny zavatra feheziny io lainga io ary io dia tena mahatonga atsika zanak'olombelona eo amin'ny fahotana lehibe. Raha sanatria ianao izao ohatra hoe izany fijangajangana izany ohatra olona manambady ianao ohatra dia lasa ianao mijangajanga amin'olon-kafa na lehilahy izany na vehivavy amintsika rehetra izay zanak'Andriamanitra dia efa mandainga eo anatrehan'ny vadinao ianao satria io zavatra io tsy maintsy afeninao ny vadinao dia efa mandainga ianao izay dia efa lainga izay zavatra ataonao izay. Ka izany no tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany lainga izany. Andriamanitra mitady ny fotsika hadio. Andriamanitra mitady ny fahendrentsika sy mitady ny fankatoavantsika azy amin'io teniny io ka aoka itsika hankatoy ny tenin'Andriamanitra. Misy teny kely angery havana tantara kely ho tantaraiko anareo resaka lainga izy ity. Misy ry havana patron dia nampiasa olona anankiroa io patron io. Nampiasa dia ny anankiray tovolahy kely ny iray efa tovolahy lehibe. Ny tovolahy kely moa ry havana dia fantatritsika rehefa kely dia misetrasetra kely mpanimba zavatra sy ohatran'izany. Indray mandeha ity tovolahy kely dia mitoratoraka amin'ireny hoe vilesy mongamo ny anaran'ireny tsy dia haiko tsara dia mitoratoraka amin'ireny izy dia navoatoraka gana satria ilay patron manana gana maro be dia voatifitra ny anankiray tamin'ilay gana nefa voaisany patron io gana io tahotra ilay tovolahy kely fa maty ilay gana rehefa maty ilay gana dia mitoditodika izy hoe misy hita sa tsisy dia hoe tsisy nahita naleviny ilay gana dia lasa izy nandeha
tonga le patron zany hoe aniraka izy roalahy. De rehefa voahiraka izy roalahy teneny le kely zany mba kelikely ny asany mahakely azy. Teneny lehibe apetsaka sady mavesatra. De rehefa niasa de niangaran'le kely le lehibe hoe ty ataovy ty asako ty. De nandà le kely hoe tsy asako io fa asanao satria za mbola kely, io mavesatra loatra. Tsy hoy le lehibe fa nga tsy hitako le ganagana amin'ny finoanao teo. De teneniko amin'ny patron ianao de natahotra ary le kely de nanao tsy fidiny. De ohatr'izany foana. Farany ary le kely de mba narary izy satria navesatra taminy loatra le asa. De andeha hiteny marina ozy. De lasa izy niteny marina tany amin'ny patron. Rehefa niteny an'le marina tany amin'ny patron izy de tsy mba naninona azy tsony le patron fotsy le patron hoe fantatro ange fa misy anankiray io fa nanontany anareo tsisy milaza ny marina nareo fa mandainga. Ka tsy maninona fa efa nilaza ny marina ianao. De afaka neta mavesatra n'ilay tovolahy kely. Kanto, tonga indray ilay tovolahy lehibe fa tonga ny asa. Ity ozy ataovy ny lahandray. De ozy ilay kely, za tsy anao. De efa maninona de tsy anao fotsiny ozy izy fa mavesatra loatra io. De ozy ilay tovolahy lehibe hoe ary le ganagana. Izy le tovolahy kely hoe le ganagana. Ana miteny any amin'ny patron fa za efa nilaza ny marina, za tsy mba handainga, tsy nandainga intsony. Afaka teo ary le kely satria efa nilaza ny marina izy de tsy nibata le tamavesatra tsony. Ka ny lainga de eta mavesatra ho antsika eo anaty keran'Andriamanitra. Tena eta mavesatra ho antsika eo anaty keran'Andriamanitra ny lainga. Ohatrany ity tovolahy kely zay bata eta mavesatra rehefa nandainga izy. Ary izany ny ilako fa hoe ny lainga de farany zay eta mavesatra, ny lainga de fehiny favetavetana rehetra, fehiny fahotana rehetra, izay voalaza ao amin'ny didy folon'Andriamanitra, izay voalaza eto amin'ny Tesaloanianina, de fehiny zany ny lainga. Ka aoka tsika ry havana, hiala indrindra amin'ny lainga satria ny fehiny loto ny lainga. Izany ry havana mahatonga tsika indrindra tsika kristianina tokony hanana fandeferana, tokony hanana ny fahamarinana, tokony tsy hanendrikendrika, tokony tsy hitsangana vavolombelona mandainga. Fa raha mitsangana vavolombelona mandainga koa tsika de tena mavesatra amintsika ary mavesatra ho an'ilay olona izay vo endrikendrika anao, ny lasanao lainga, mavesatra ho an'ilay olona izany satria raha any amin'ny fitsarana izy de ianao nefa ny joro vavolombelona nandainga ianao de meloka le namanao amin'ny zavatra tsy nataony. Lainga daholo zany no nafafinao. De eloka lehibe eo anatren'Andriamanitra satria tsy mba nanavitra n'ilay namanao ianao mba nilaza ny marina de lasa sanatria izy migatra. Aizany maha kristianina raha ohatra ka izany na raha kristianina, tsika kristianina de tokony tsy hanana an'izany toetra ratsy izany. Ka izany no tokony hananantsika sy hialantsika amin'io toetra ratsy io ry havana. Ka de izany ry havana no teny kely izay ambarako eto amin'ity toriteny ty androany fa Jesosy Kristy izay nombona teo amin'ny hazo fijaliana de efa nomen'Andriamanitra antsika hamonjy antsika tsy ny teny tamintsika nanambarantsika ny marina rehetra de ho tahinana izany teny izany hitondra soa atsika rehetra ka engany ho tafiditra ao am-potsika tsirairay avy izany teny izany tahinana ny teny. Amen. Halleloia. Mahafinaritra izany teny izany sady nitohanana tara kely. Halleloia. Mahafinaritra izany. Le tantara zany azonao tsara le tantara teo nisy lehilahy anankiroa zany misaotra betsaka ny anabavy rolia aloha makasitraka indrindra satria de mahafinaritra ny toriteny zay entinao ary toriteny miaro fahendrena. Anisan'ny mampiavaka tsara ny toriten'ny anabavy rolia de hita mihitsy hoe olona efa zoky olona izy mitoriteny. Halleloia. De misaotra de mahereza foana. Izy moa no zokiny indrindra atao amintsika eto ngamba raha tsy diso fa rehefa mijery azy anao de ohatrany tsy izany izy ohatrany tsy izy ny zokiny indrindra fa izy no anisan'ny zokiny indrindra eto amin'ny groupe zay maharesy mamana anabavy domoina kotsy manina ihany moa izy sy ry ranabavy le anabavy sitraka anabavy arilala moa izy dia mahafinaritra sady miaraba anareo aloha de sady misaotra anareo raha makasitraka ny anabavy rolia nareo. Za manokana de makasitraka anao satria renim-pianakaviana manana ny adidy fa tena vitanao ny adidinao
ny mitondra ny ten'andriamanitra eto am'izao fandarantsika zao ary le toriteny nefa tsy hoe toriteny fanaovana anjara fotsiny fa tena mampahery ary tena mitondra fampieritsiretana izany ten'andriamanitra zany misaotra Marie Justine Lova mbola tsy narabaiko teto Emera Vileva narabaiko i Olgaran'Orosoa de tahiny tompo ihany koa i Ranambavy-Domona i Anitra Riny efa narabaiko Ansel Linda tahiny Jesosy tonga soa de Razana Monika tonga soa daholo faly ray Heritovy moa efa narabaiko teo dia Marie Zilda de tahiny tompo daholo de misaotra anareo koa mankasitraka ny anabavy Roly satria nareo mankasitraka anazy io de manome courage anazy mbola anao ny tsaratsara kokoa indray rehefa amin'ny anjarany manaraka ka tena zava-dehibe ny fifampaherezana anaty fifankasitrahana mahatonga le olona ahery ireny halleloia andao ary izentsika zay ten'andriamanitra zay le tantara de zao verina kely tantara telo zahako mahafinaritra kely iny tantara iny raha ny tsara tsika zao le tantara misy lehilahy anankiroa zany ndray lehibe ny ray kely ndray zokiny ray zandriny ka zareo samy mpanompon'ilay patron manana ganagana be dehibe tsika aloha tsy mihina ganagana biby maloto ny ganagana fa tantara ty tateny ty tsy atrarotina foana mantsy natsefatsefany eny dia zao lalao tifitifotra izy de vola ganagana anankiray de natahotra izy de nalevony ilay ganagana saingy hitan'le anankiray ary ny ino no ny andrasan'le anankiray ataony fitaovam-piadiana hany ka nampitahoriny foana de aseny manao raharaha zay tsy tokony ataony ararotiny de vao mitady atady ataovy ty zatsy anao ary le ganagana de vao manana kely zay de sarerake ary le ganagana satria le ganagana ampatsiahivony foana ho alazany amin'ny patron ka ny devoly angery havana de ohatr' zany mihitsy amintsika itsika raha mandevona fahotana itsika raha mandevona ota tiako tena le mandevona ota tsy le mandevona ota amin'ny batisa fa manafikeloka tsy mitsotra anatrehan'Andriamanitra ny devoly nge mahita an'iny ary ny devoly miampanganao isan'andro miampanganao foana josoampisorona be nge le nampangain'ny devoly teo anatrehan'Andriamanitra teo akavanana teo ny devoly hiampanga azy ary le ganagana io fahotana rehetra ataonao io afenimpeninao any amin'ny takotakony io iny tsy afanao mahita an'Andriamanitra ary de andevoziny devoly ianao satria vao mihetsika kely ary le anao nijangajanga ary le anao le nangalabolan'olona ary de matahotra de lasa andevoziny devoly fa izao ity lehilahy kely ty de leo an'ilay atao tsindry azo lena izy de zao raha efa samy ratsy any andeha hotsoriko amin'ny patron fa tena namona le ganagana ka tsy vitako tsony ty voaroka moa za de voaroka sy ny sisa lasa izy nakany amin'ny patron tena mifona taminao fa zao le ganagana nge zy patron efa fantatro nge le ganagana fantatro nge fa mivonona fantatro fa nalevonareo le ganagana hitako nge efa hotana ataotsika hitan'Andriamanitra tsisy miafina amin'Andriamanitra ny atao itsika le mandeha tonga mibebaka iny ngery avany tsy eo anao vo hiteny amin'Andriamanitra zange Andriamanitra nangalaboly de vanao no tena marina ve fa efa hitan'Andriamanitra nge anao fa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao le iny tonga mihitsy miaiky ny fahotantsika de mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra i Adama hitan'Andriamanitra Adama nihery an'Andriamanitra de mitoy izy Andriamanitra i Adama aiza ianao fa vatany fa mihery atsy ambadika any aiza ny tany tsy ahitan'Andriamanitra anao fa ny tanjon'Andriamanitra de anao tonga mihitsy miazakazaka hoe za Andriamanitra tena mifona fananao an'le ohatr' zao iny Andriamanitra ny tonga amelanao ka de tady zay ganagana zay aza mandevona ganagana fandana raha misy ganagana matinao misy fahotana nataonao ny ataonao voalohany raha tsy teo ampangain'ny satana amin'iny ianao isan'andro ndana miazakazaka any amin'ny rainao ny rainao amela heroka anao
de tsy resaka tsy atsiary ny ganagana ntsony izy alleloia fa amindra fo aminao sotra am'izany tantara kely mahafinaritra zany ho tain'andriamanitra rena vavrolia sy ny ankonany tesalonianina voalohany ny vakina vavrolia teto de ny tesalonianina voalohany toko fa efatra andininy fafito sy ny favalo ary ny fasivy izay mivaky toy zao fa andriamanitra tsy niantso atsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana koa izay manda de tsy olona ny lava ny fandriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina de nytoy zany tamin'ny andininy fasivy hoe fa ny amin'ny tsy fifankatiavan'ny mpiraharaha de tsisy tokony hosoratako aminareo satria ny tenanareo de ampianarin'andriamanitra hifankaty alleloia iro ny amarana koa iro no teneniko kely andininy fasivy io fa za kosa androany vakiko manomboka any amin'ny tesalonianina voalohany toko fa efatra hatramin'ny andininy fahavalo no ampahirezako atsika anatin'izay teto paoly de tena ny amin'ny fifankatiavam-piraha tsisy nina tokony tenena ntsony fantatritsika fa jesosy ny tena mifankatiavanareo aoka ho taka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa fa izany no afantarana fa mpianatro ianareo raha mifankaty alleloia iny zany tsisy lazany jesosy paoly hoe ny amin'iny de tsisy tokony soratako ntsony tsy tokony soratana ntsony hoe mifankatiava anisan'ny zavatra angeza be mampandroso ny asan'andriamanitra ahafahan'ny fanamasina tena mivalapatra tsara anatin'ny asan'andriamanitra anatin'ny tontolo anatin'ny sehatra anatin'ny ministera anankiray anaovana asan'andriamanitra ny fifankatiavana zany hoe fiangonana tsy mifankaty zany ny mpindro mifandrafy zany ny mpindro de mialatsiny fa ho sarotra be ny androsoa ny filazantsara am'izany raha ny foana mahatonga anay ato amin'ny gropy ny anay ato amin'ny gropy de zao anisan'ny tandremanay mihitsiny ny fifankatiavana vo misy manana olana de tenena foana hoe fampitsotra olona tsy niarany tezainy sika olona tsy niarany beaziny sika tsy maintsy misy foana hoe zavatra mety teneniko tamin'ny pahatsorana mety raisiny olona mety tsy tamin'ny zavatra hafa ny zavatra teneniny olona hafa mety nanindrona nefa tsy nataony anindrona fa mifamelana zava-dehibe de mifankaty raha tiatsika no tain'andriamanitra de mifankaty mazava fo mila mifankaty ny fitahin'i Jehova de miodidiny amin'ny rahalahy mahay miara-monina zany mahay mifankaty de ianareo isika manana fikambanana nareo ataovy zay sy ny fifankatiavana fa rehefa mifankaty de milamina tsisy felonana tsisy adilahy tsisy ninina tsisy fifandirana fa tonga de fifankatiavana ozy paoly tsy misy tinina tokony soratako ntsony am'izany satria ny tenanareo de ampianaran'andriamanitra hifankaty ka indao isika hifankaty mifankatiava ihany ozy le hira malagasy raha mbola velonainy hainareo iny hira iny fa tsy izay no resahantsika androany fa aleotsika mifankaty zany ny afantaran'i Jesosy fa mpianantsika de voalohany indrindra mifankaty alleloia soramandry de fananarana ny tesalonianina hitondra tena mendrika ny filazantsara zay ny soramandry ny tesalonianina moa de mponina any Tesalonika ary Tesalonika de tanàna ray ngeza izay nandehanan'ny Paoly tamin'ny fitetezany Paoly zany nitetin'ny tany tamin'ny fitetezan'ny tany fandroany satria tsy indray mandeha nitetin'ny tany izy tamin'ny fitetezan'ny tany fandroany de nakany Tesalonika izy avy tao Filipy izy Filipy na Filipy izy atytsika amin'ny toerana misy ny Filipianina de aveo izy nakao Tesalonika izay misy ny Tesalonianina de rehefa nijanona tao Paoly sy Silasy ny nataony tao de nametraka fampianarana misy didy tsara zay nomeny tompo ka mifankatiava tsara ianareo izay mino ozy anabavy-linda alleloia de alleloia mahafinaritra ny di anabavy-linda alleloia de ny fety moa zany de
rehefa nandehanakao de ao Tesalonika de misy zavatra ray somary mivalapatra tao, nisy nivavaka ny olona fa tsy nirehatra ary nivavaka ny olona fa mbola betsaka no lavina fijejojejoana, lavina firehariana sy ny sisa. I Paoly rehefa tonga tao de nametraka fampianarana ary tao le nalaza be le nisy an'ilay mijanona tao intelo asabata i Paoly ro tokom-bolana nandresy lahatra ny olona fotsiny amin'ny fitondran-tena. Telo asabata zany tena tsy nanaiky misy Paoly nandresy lahatra ny olona ny amin'ny fitondran-tena. Nafinaritra be fa tao aorianan'izay de be ny jiosy no resy lahatra de niova fo tena lasa kristianina mpianatry Paoly sy Silasy ary be ny vehivavy lasa vehivavy endro ny tenin'Andriamanitra no tonga lasa nivavaka nahatarika olona nahatarika jiosy be nametraka tsangam-bato ngeza be tao Tesalonika i Paoly sy Silasy ary rehefa vakitsika ny tantara de misy an'ilay fotoana nialonan'ny jiosy azy roa lahy ka nampitabataba ny olona teny an-dalana ary natonga an'izy mbralahy izay gaga tamin'izay fotoana izay satria tsy tatan'ny jiosy sasany nialonan'ny jiosy sasany zany ny fampianaran'izy lahy izay nahasarika ny olona be tamin'izany fotoana zany. Mampiavaka ny Tesalonianina koa de samy maha olona variana be ny olona tao de rehefa mamaky ny Tesalonianina tsika de tsy de lalina be ny zavatra teneniny. Ezahan'ny Paoly misy manao zavatra tsy lalina be ohatrany tany amin'ny Efesianina sy ny sisa sy ny Filipianina fa nezahany mihitsy ametraka zavatra mora raisina ampiorina ny olona mba tsy havariana ny olona. Tsy atsisatsiaritra zany rehetrarehetra zany. Fa teto Paoly de nitenana hoe ary farany rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ao am' Jesosy Tompo izay mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo sitrapon'Andriamanitra de araka ny handehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Halleloia, halleloia. Araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo sitrapon'Andriamanitra zany hoe zay nandraisany zay fampianarana no raisina tamin'ny Paoly no mba niriny Paoly mba handehanan'ireto olona reto. Any hoe tena faniriny Paoly raha vana malala de ny lalana nalehan'ny Paoly de ho arahan'ny olona ny tao Tesalonika, ny Tesalonianina. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ataovy ny sitrapon'Andriamanitra mandehana mandrosoa fa io arakaraky ny androsoanareo ihany no hitombonareo. Halleloia. Ary tsika eto amin'ny fandarina koa de zany ny fisainantsika eto. Ny fisainantsika eto de zao io ry havana malala tahaka ny Davida mpanjaka ihany io. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe mandroso sy mialehibe i Davida. Tsy nialehibe mihitsy Davida raha tsy nandroso. Halleloia. Ary ny atao hoe nialehibe de kely izy de nialehibe. Tsika eto tsy mba manana an'izany hoe fianarana. Ohatra zao misy toeram-pampianarana pastera de ianao mianatra ianao mandritra ny tsaiko firy taona ny mianatra teolojia ny mpitandrina de mianatra foana fotsiny aloha de vita iny de mivoaka mpitandrina. Ny tsika eto tsy de ohatr'izay fa ny tsika eto misy zavatra fotsiny anatinao, misy fitiavana fotsiny anatinao, misy faniriana fotsiny anatinao de zao manaova toriteny de alefa aminay de henonay de misy ny ahitsy torohevitra isan-karazany mibatabata daholo antsika tamin'ny voan'ny toriteny mbola tsy de nisy zavatra hay. Tandao Apôlôsy ny fo sy ny saina aloha ny lasa loha faniriana hitoriteny fa mbola tsy ampy fahalalana mihitsy ny Apôlôsy fa le hafanapo efa tao. Fa ny antsika ry havana de zany ny zavatra ilayntsika. Ny hafanapo be ny olona miteny hay nareo olona tsy nianatra akory
tsy nahatra mitoriteny koa nefa mitoriteny ka eto nge ravana malala e paoly tena miteny arakaraky ny andehananareo iandry no hitombonareo bebe kokoa be ny olona miandry ahitsenjeran'io baiboly io vao hanomboka anao asan'Andriamanitra tsy mitovy hevitra am'zany zay eto am'fandarina andramoka izao zay mitovy hevitra am' paoly inona any aminao misy kely any aminao de tonga de zarao aloha inona zavatra vitanao mbola vo mijoro vavolombelona ianao de mijoro vavolombelona fijoroana vavolombelona nge raha ny fijoroana vavolombelona iny afaka akasika olona zay aloha de zay notezana iny ankizy teto satria ankizy tsika kosa miara mahita tena voninahitra an'Andriamanitra fa mba ampiany toriteny any zay mivady zany foana pareziny eny ankizy be de be ny toriteny efa eno fa zay kosa raha na am'saina tsy miangatra tena am'saina tsy miangatra ampaherezako ny ankizy mitoriteny eto fa tena ampiasain'Andriamanitra ny ankizy mitoriteny eto tena mampahery ny toriteny entinareo ary faly zay am'zany ary Jesosy koa faly be mihitsy am'zany taizarinareo ny nianatra taizarinareo no nivoaka fa maninona any nareo tonga de nitoritoriteny teo ka nisy kely tany aminareo ny ampy fitiavana ny ampy hafanam-po ny ampy fitiavana te androso de itianareo androso tsikelikely ny badabada aloha tamin'ny voalohany ohatrany tsy de mandeha amin'ny loany aloha tamin'ny voalohany ary zany indrindra nge ravana netombohan'izao fandarantsika zao netombohan'izao fandarantsika zao nge de zany nareo mibadabady io zany mahatonga na miveriny eto de mamelabelatra an'le izy fa ankehitriny amiko manokana na tsy velabelarina tsony ary nge toritenareo fa mampahery saingy efa mba lasa very asa indray raha vao tsy miteny za koa mba te hitoriteny alleloia fa zay netombohan'io hoe fa melabelarina hoe asaina mitorolonareo de aveo am'zay alleloia tanona ny rininy tsara misaotra raha nabavy rony amen manolo-nareo toy ny tenin'ny paoly araka ny andehananareo any nitombonareo bebe kokoa alleloia tody zao taloha tena mibadabada mihitsy ny tamin'ny voalohany fa ina atao anatiny mibadabada izy fa misy etaetany androso raha isy fotsiny ary hoe nianatra teo foana ary de zay vo anao de ahoana zany fa itsika eny ampandehanantsika mahita azy eny tsika ny ampitombon'Andriamanitra mandehana am'izao herinao zao ny slogan antsika ny teny fanevantsika eto nge tsara 6-14 sao de adinonao fa ela be tsy misoratra eo arina etsy mantsy izy de sao de adinonao ny tsinga ry avany ny anara-fandarantsika andramoka izao fa ny teny filamaritsika de pitsara 6-14 ho anareo zay mety mbola tsy mararaka an'zany efa any anatin'ny misy fotoana mbola izarakely an'indray ngamba fa sao de adinodinonareo pitsara 6-14 pitsara toko fahinandiny mandehana am'izao herinao zao zany hoe le hery ao aminao zao io tonga de mandehana ianao alleloia fa rehefa nahazo micro rahalatojo izy anabavy anzelahy de efa tsy tana tsony nahazo micro mandehana am'izao herinao zao ianao io ozy le anabavy zay maly za mba tena nisy nialan'ny tanina sabata taminay tanaty commencement de izy izy mba maniry hoe roviana ny ohatra anareo fa ianao iny mihitsy koa afaka fotoana foy raha tonga de mandroso ianao misy olo-kavalety ena roviana vo ohatra n'iny olona iny alleloia alleloia za mampahary anareo androany tsisy olona tsy mahay mitoriteny zany tsy misy satria zao ianao rehefa vonona zay mahatonga atsika mangataka hoe fanahy masinao mitenena tsy ianao ange no miteny raha miteny zany hoe za tsy mahay mitoriteny de fanamasina zany tsy mahay mitoriteny satria fanamasina no hiteny fa ianao fitaovana fotsiny fa ny olona ray manaiky hoe za vonona fotsiny Andriamanitra alleloia za vonona ampiasao de ampiasainy ianao zany za mba manaiky an'za ataon'ny olona zany hoe sinona koa nareo fa tsy nianatra teolojia tsy nianatra ninina eny ny teolojia mbola olona mampianatra fa fanamasina koa afaka mampianatra atsika alleloia afaka mampianatra atsika ny fiainana afaka mampianatra atsika Andriamanitra ngerevana mampianatra atsika za tena ko anareo fa niany toriteniko toriteny zavatra niainako za tsy mitory zavatra tsy niainako zany ary misy zavatra efa niainako atao anatin'ny toriteny nareo mahita an'izany tsika tsy mamaky bokin'olona ka hoe bokin'olona amerikanina sy afrikanina tany no tantaraina eto
fa tsika sady mampianatra atsika ny fanamasina mampianatra ataon'andriamanitra mampianatra atsika ny fiainana ny tranga rehetrarehetra miseho eny amintsika eny ny zavatra mitranga eo amintsika eo amin'ny fiainantsika fampianaran'andriamanitra ireny halleloia ianao za mba kivy mihitsy ohatra mihetsiketsika be zany fiainana ohatra misy zavatra mitranga foana ka reno no avadika eo toriteny taizany navitany salamina ohatra salamy be deabe tsy niady zay nalovany ihany ny fitahirana zay azo ny fifaliany rahana tamin'andriamanitra ny nananaran'andriamanitra azy no nivadika ho salama ina no nivadika ho toriteninao ny fiainanao irahanao amin'andriamanitra ary azakivy aza velanao isanao tsinitsina ny fahatanoranao halleloia ianao za mba menatra zany ianao itoriteny eny amason'olona ianao de torio aza mba miteny zany hoe ina te za reto olona mahay mitoriteny daholo ianao itenenan'andriamanitra ary amin'ny voalohany tsy mora anareo nge manana tombo miaraka aminay eto araka ny teninay teo misy fotoanareo mibadabady eo na misy zavatra tsy mety eo zay aloha mbola mba eo manitsinitsy eo manarinarina eo nareo koa tsy avelanay rery halleloia fa sao mandehana mandrosoa mandehana am'izao herinao zao fa aza miandry anao feno voamoaka fa zay kely anananao de ampiasao an'andriamanitra fa ampitomboin'andriamanitra iny de araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa fa fantatrareo ny didiny mena ianareo avy tamin'ny jesosy tompo niny faharoa fa izao ny sitrapon'andriamanitra de ny anamasinana anareo hifadiananareo ny fijangajangana mba samy afantatra zay azahoanareo mifanaky ny teninareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra tsy avy amin'ny filana fotsiny taka ny jentilisa izay tsy malalan'andriamanitra mba tsy hisy anao saina hifetsy amin'ny lalàny am'izany fa ny tompo no mpamaly amin'ny zavatra rehetra toy izay nolazainay sy nambarany taminareo raha teo fa andriamanitra tsy niantso antsika tamin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana koa izay manda de tsy ny olona ny lava ny fandriamanitra izay miamenareo ny fanahiny masina sitrapon'andriamanitra de zao ny anamasinana anareo ny anamasinana atsika ianao ny antson'andriamanitra anao voalohany tsy mbola hitoriteny aloha halleloia tsy mbola hitoriteny aloha za zany natson'andriamanitra hitoriteny ny atson'andriamanitra atsika voalohany ny sitrapon'andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainanatsika de ny anamasinana atsika aloha halleloia amasinina aloha ianao halleloia eto aminay eto misy olona ohatra zany hoe za hitoriteny aminareo tsy mbola mitoriteny eto aloha ianao fa ny ataonao voalohany aloha de amasinina aloha ianao amasinin'andriamanitra aloha ianao vototenin'andriamanitra aloha ianao tena vonina ny ovy ianao fahamasinana aloha ny ataonao voalohany efa ndray anjara eto aminay eto raha mbola vavaka sy fanomboana sy firenena zany tsy de manino fa ny olona mitoriteny eto voalohany indrindra olona vita batisa ary tsy vita batisa fotsiny fa anatiny sy ivelany manam-pahamasinana ny antony de zao tsika solovavan'andriamanitra halleloia tsika ambasadorn'andriamanitra mahaso ivo halleloia amen mahita tsika ny olona de mahafatafantatra an'andriamanitra izao ny atao hoe fivavahana vo mijery anao avy lavitra fotsiny ny olona de ozy ny olona vavaky iny olona iny tandre moa tsy mahazo mitendratsy eo amin'iny olona iny fa mivavaky iny halleloia amen sitrapon'andriamanitra aminao voalohany melohany zavatra rehetra melohany andehananao ka androsonao hitombonao bebe kokoa de ny antso anao amin'ny fahamasinana aloha andriamanitra halleloia tian'andriamanitra ho amasinina aloha ianao satria ianao de tian'andriamanitra homena zava-masina tenin'andriamanitra zany masina zany révélation zany masina zany tsodrano zany masina zany ahoana ny ahafahanao hitsodran'olona ahoana ny ahafahanao amin'ny tsodranon'andriamanitra avy amin'andriamanitra ho an'olona raha ianao tsy manam-pahamasinana masina zany tsodrano zany masina ny teny fikasana halleloia ny zavatra anaovan'olona mainina aminao io zava-masina io de voalohany indrindra tonga aloha de ny fanamasinana ny tenanao fadino fijangajangana loza ny fijangajangana ary tsy ny fijangajangana ihany
fa zay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra aza manataka ny jentilisa ozy izy tsy amin'ny filana fotsiny aza manataka ny jentilisa fa reny tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Ny olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra tsy sisy nina fantany amin'Andriamanitra, tsisy fantany hatramin'ny zavatra tsy tian'Andriamanitra sy ny tian'Andriamanitra. Ny tian'Andriamanitra ngeravana tsy manao alelusia maininy fa ny tian'Andriamanitra ngeravana koa tsy manatitra fanatitra odorany fa manao ny sitrany, manao ny sitrapony. Azao ry havana malala, Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana. Fa raha mahatsiaro natsoan'Andriamanitra ianao dia ao koa fantatrao fa natsoan'Andriamanitra ho amin'ny fahamasinana ianao. Tsy ho amin'ny fahalotoana fa ho amin'ny fahamasinana. Natsoan'Andriamanitra ianao melohan'ny zavatra rehetra anaovanao zavatra ao an'Andriamanitra dia manamasina ny tenanareo aloha. Manamasina ny tenanao aloha. Fa zava-dehibe anatrehan'Andriamanitra ny fanamasina tena. Raha mandahan'izay tsika, zay zany raha miteny hoe manamasina tena ianao dia lavinao tsy izay ny lavinao fa Andriamanitra izay manome anao ny fanamasina. Be dia be miteny feno iahy, feno fanahy masina. Fantatrao zany hoe fanahy masina. Raha fanahy fotsiny ange misy karazana fanahy maro nge miasa. Fa raha fanahy masina ny angatahanao, tenao mihitsy no mila masina. Dia hidinao anatinao ny fanahy masina. Halleloja. Raha mandahy zany ianao ny anamasina ny tenanao dia tsy rado rakoto salama na ny fandarin'andramaka izao ny lavinao fa Andriamanitra ilay tokony hanome anao ny fanahy masina mihitsy. Anjaranao fotsiny sisa mandinika hoe za Andriamanitra ohatra mba tena maniry hamasino ahako. Te handray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao valim-bavaka izany masina averiko foana. Valim-bavaka izany tena zavatra masina zany. Ny zavatra masina dia mila raisina masina. Mila raisina amin'ny tanana masina, mila raisina amin'ny misy fahamasinana, dia mila raisin'ny olona mandeha amin'ny fahamasinana. Koa dia maherezy ianao ho tahian'Andriamanitra anie isika tsirairay avy. Andriamanitra tsy niantso anao amin'ny fahalotoana fa niantso anao amin'ny fahamasinana. Samy manamasina ny tenany, samy tahian'Andriamanitra, voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia mahereza isika tsirairay avy. Fa ilay anjaranao amin'izany ten'Andriamanitra zany mino fa nampahery anao zany dia androany dia mba hitetehanao koa hoe mandehana arakaraka ny andehananao ny tombonao bebe kokoa. Ianao tsy maintsy hitombo fa tomboy aloha amin'ny fanamasinanao ny tenanao. Andao tsika anao sitrapon'Andriamanitra, andao tsika hitandrina sen'Andriamanitra tandremantsika fa reny rehetrarehetra reny dia ao anatin'ny fanamasina tena avokoa. Fa olona vontony didin'Andriamanitra izany, olona vontony sitrapon'Andriamanitra izany, olona manamasy tena ho azy zany olona mandeha amin'ny fahamasinana. Samy tahian'Andriamanitra mahereza atsika tsirairay avy. Halleluja. Isitrapona tompo no mamikio, isitrapona tompo no tilikio, kaninonino nanzo eo amin'ny fiainako, isitrapona tompo atokisako. Kaninninanzo eo ny fiainako dia ny sitraponao ihany tompo
Halleluja. Tompo atokisako. Tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ry havana. Initiza. Mpanota tsy mendrika. Panota tsy mendrika. Nefa noraisinao e. Fanondraisina. Rehefa avy ny bebaka andana mibebaka daholy nateo raisin'Andriamanitra. Tsara nge Andriamanitra ry havana. Tena tsara ianao. Amen Jesosy. Satria tia ianao. Tianao loatra aho. Ka ny sitraponao tompo. Halleluja. Amen Jesosy. Sitraponao a Jesosy. Amen. Tena teliko andre Jesosy. Ninona zo eo amin'ny fiainako. Eny sitraponao ihany. Halleluja. Zao tontolo zao nge ry havana malala maditra sady mafiantoko reny. Tena tsara ianao e. Amen Jesosy. Fiavana ianao e. Ka ny sitraponao tompo a. Amen. Zany no mampo sitraponao tompo. Tena teliko e. Amen. Ninona zo amin'ny fiainako. Sitraponao. Varantsika vavaka zany. Halleluja. Dia teneno hoe ny sitraponao tompo a. Fanaovanao sitrapon'Andriamanitra dia hanamasinanao ny tenanao sahady. Halleluja. Dia teneno hoe sitraponao tompo nataoko a. Manamasina tena ingenao ry havana fa vao manamasy tena fotsiny ianao a dia ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Na dia ataoko aza ry havana malala. Fa na dia teninao tsotra fotsiny aman'olona aza. Teny kely fotsiny a. Mety arahaba tahiny tompo fotsiny ataonao a. Fa rehefa manamasy teny ianao a dia apetrak'Andriamanitra anatinao fanamasina. Ka na dia teny tsotra ary fotsiny ary tahiny tompo ianao dia afaka akasika olona zany. Mitory teny ianao na tory teny fohy. Na zavatra kely aza. Fa tena ampiasain'Andriamanitra ikasika fanahan'olona izany. Mandehana e. Arakaraka ny androsoanao ny itombonao. Aza miandry anao hoe tapaizana amin'ny Baiboly zany anao vao izara. Anano ny etaeta. Hoe za Andriamanitra mba teo ampiasainao. Fa tena ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Samy mahery sika tsirairay avy. Vavaka sika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay a. Ary midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao Jesosy a. Androany Jesosy dia misaotra anao ny amin'ny teninao izay tonga taminay androany. Fa dia mila manam-pahamasinana izay. Ary rehefa resy lahatra izay fa handeha amin'ny fahamasinana dia fantatra hoe fa ampandroso anay ianao. Tena tsy maintsy androso sy alehibe ary tena tsy maintsy andeha tsikelikely izay ary tena tsy maintsy ho ampiasainao. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Resy lahatra izay olona rehetra mety mbola tsy mety miditra ao anatin'izany fahamasinana zany. Tsy mety resy lahatra. Fa zava-dehibe Andriamanitra ny fahamasinana satria ianao masina. Na te hanana fifandraisana aminao izay masina izay, iray ny masina dia ianao Andriamanitra. Dia mba ampianaro manamasina ny tenanay izay. Hamasino mihitsy e mba ho mendrika anao. Fa teo ampiasainao. Te hifampirarahanao. Te hiaraka aminao. Misaotra Jesosy. Da io manokana ny mpitory-teny eto amin'izao fandarana izao. Ireo mpandray anjara rehetra Jehovah Andriamanitra. Metomboka aminay mivady. Ampitoera amin'ny fahamasinana izay.
ary izay hitarika ny olona ihany koa hitoetra amin'ny fahamasinana ary zao fandaran'izao dia ho ampiasainao foana tena hoe hitondra ny olona ho any anatin'izany hoe fanamasina tena izany ka ahitana an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia izay manam-pahamasinana ihany ary izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitanao fa izay manam-pahamasinana kosa dia ahitanao. Misaotra ny Jehovahandriamanitra, matoky ny Jehovahandriamanitra fa eo ianao ampianatra anay ampiasa anay hitaridarana anay. Hitahinao ny izao fandarana izao, hitahinao ny reto mpanomponao ireo izay vita batisa androany ianao hitahiry azy ireo, ireo izay mbola tsy resy lahatra ianao andresy lahatra, ireo izay mbola manavato misakana ianao hanala ny sakana rehetra Andriamanitra avy tany batisa ny reto olona ireto, hitoeran'izy ireo ihany koa amin'ny fanamasina tena Jehovahandriamanitra. Misaotra Jehovahandriamanitra, tera sy haja ny saotra sy ny voninahitra dia atolotra ianao anao efa hatramin'izay ireny ka ho mandrakizay. Misaotra rehetra Jesosy izay tsy voalazako ianao mahalala ny masoary dia vosi Satana kosa dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafaky teto aza tamin'ity androany ity ho voninahitra inaranao. Halleluia, amen. Ampandrotsika ny anabavisika $100 izay vao vita batisa androany izy no hitondra vavaka ho an'ny firenena. Tena tompony anabavy $100. Tompo pastera dia tompo antsika rehetra izay nanotrika ity fotoana ity androany dia vavoka antsika amin'izao fotoana izao ry ireny malala izay tsara indrindra dera misaotra anao izay satria mbola tanteraka sy lavorary tompo sitraponao nampitondrano mpanomponao iny tompo fantatray izay tsy niherinay nytavaka efa no niherinao masina tompo anafanana tanteraka izay sitrapon'Andriamanitra tsy eneny tsy sotranao tsy eneny tsy deranao voninahitra dia ho anao reriany Andriamanitra tamin'ny tanterahana tamin'ity androany ity Andriamanitra tsy fahaivony fa nefa ianao dia tompony teny farany mbola navelany tanteraka izay sitrapo tamin'ity androany ity Andriamanitra ary mangataka aminao izay teny izay nindesiny mpanomponao ity fa tena latsaka amin'ny rehetra rehetra izay niheny teto mbo fa sy mifona rehetra rehetra niheny tompo mba tena hoe hoanina fifankatoavana izay tompo tsy ho very anjara izay niheny teto mba tena hoe ampiasaina amin'ny fiainana rehetra izany fahamasinana izany satria raha tsy misy izany fahamasinana izany izay tsy afaka hitanao Andriamanitra androany mangataka ny fanahinao masina mikasika fona rehetra rehetra izay nanatrika ary nio tompo mitondra misotranao ary mitondra mibavaka ao amin'ny firenena malalany Andriamanitra sy miafina aminao tokoa izany firenena izany anao tompo mitondra mibavaka izany firenena izany mamelany eriko Madagasikara anay ianao tompo mindrafo amin'ny malagasy rehetra izay mitoetra ao amin'izao fotoana izao Andriamanitra tsy misy miafina aminao izany Andriamanitra mangataka aminao any tompo ny fanahinao masina no hamangy ny tokantrano rehetra rehetra indrindra ny mitondra fivavahana tompo mba tena hoe hijoro amin'ny fahamasinanao tena hoe hijoro amin'ny fahamarinanao tompo raha mijoro amin'ny fahamarinana tompo tena maro ny voakasika maro ny resy lavitra Andriamanitra anio tompo mangataka amin'ny fanahinao masina hamangy izy ireo tompo mba tena tsy salasala hijoro amin'ny fahamarinanao tena hoe hijoro amin'ny sitraponao Andriamanitra ary tsy misy miafina aminao Andriamanitra zavatra mahazo izay malagasy sahira ian'izany Andriamanitra raha mety hanampy izay tompo mety tsy hampy tompo fa sampitra izay manana anao Andriamanitra ianao misy angatany maro toerana maro isan-karazany izay misy toerana sahira po viavy izy ireo fotoana izao mba tsy hitotoka amin'ny vola na hitotoka hoe amin'ny herin-tsena fa tena hitotoka amin'ireo mitompo ary tsara amin'izany Madagasikara izay famonjena avy aminao fa tena ilaina Madagasikara izay famonjena avy aminao izay Andriamanitra afaka feno ampelatana anao Madagasikara izay mindrafo Madagasikara ny tompo mba tena hoe hadia mba tena hoe hahitanao Andriamanitra apetraka feno ampelatana anao izany bavaka izany ary raha hisaraka eto izay ho an'ny tompo izay no sara ingany fanatrianao ny fomba ny rehetra rehetra mba tena hoe velona ny mandrakariva ny teninao ary izay tsena ny famasinanao izay isan'andro mba tena hijoro hatrany izay tompo mandra-pahavianao amin'ny rano ny lanitra dia misaotra Andriamanitra misaotra fanahy masina alleluia amen. Alleluia. Misaotra n'Andriamanitra tsika tao anatin'izay vavaka izay misaotra tamin'ny fandraisana anjara
ranabavy maolo falia vavaka fanomboana izy amin'ny raha vavy vita batisa ny jorovavolombelona sondolany irina sy mamia nabavy mami nitondra ten'andriamanitra nabavy roly vavaka firenena nabavy sondola misaotra nareo fa tena tanteraka ny fotoantsika androany tena tanteraka ny fotoam-bavakantsika androany no ny fandraisanareo anjara isorako manokana ianareo tsika moa dia me mitombo alleloia dia ho antsika zay nanamarika koa omaly dia nanomboka nisy fandarana vaovao eto amintsika eto reo ankizy ireo dia samy efa manana fandarana mampiavaka anazy efa maromaro ny fandarantsika eto rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo rehefa sabata maraina manao ny commencement ankira rahalahy Jonathan mitarika fotoana rahalahy Tojo manatalenta amin'ny famotinana ny toriteny dia fantatritsika koa mba isan'andro ranabavitsika aina dia manao an'ilay fandarana hoe teninaina izay ataony amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay amin'ny teny allemand alleloia dia isaky ny alahady ranabavitsika Soameva dia manao ny aki cuisine izay mampianatra antsika amin'ny sakafo manao sakafo alleloia isoranazy zany dia nanomboka omaly alina ihany koa dia niditra anatin'ny tontolo ny fanompoana ranabavitsika Selina Vero Selina izay nanao ny fandarana hoe intercession en direct na ranombavaka ka isaky ny sabata alina zao zany tsika dia feno ny fotoana miaraka eto fonatsika isan-kalina zoma hatramin'ny azafady latsinainy azafady lahady hatramin'ny zoma vavaka fiambenana amin'ny sivioralina amin'ny sabata indray zany rehefa le sabotsy alina iny dia miaraka amin'ny anabavy Selina tsika ao anatin'ilay vavaka intercession en direct na ranombavaka ka ho anareo izay manana vavaka tiana entinam-bavaka en ligne dia tonga dia mandevassinareo MP amin'ny anabavy Vero Selina any fangataham-bavaka no alefanareo na aminay ihany koa dia alefanay aminy dia rehefa eo amin'le live eo afaka eo koa ianao raha amin'ny fotoana ianao marary tampoka na misy salama dia eo ianao mangataka an'ilay izy eo amin'ny live eo dia efa tonga dia entinam-bavaka mbola ho avy koa zany ranabavy Lovely sy ny ankizy sasany izay samy manana izay niantson'Andriamanitra azy fa tsika dia tsy maintsy handroso sy alehibentsika satria ny fanjakan'Andriamanitra dia mila kolokoloana ary Andriamanitra nifidy antsika mba handeha sy hamoa dia samita in'Andriamanitra ao ihany koa moa ny groupe izay ananantsika dia ny groupe Gamaliel izay mbola nentanako anareo foana fa tsika dia mamoky an'ireo sahirana manome sakafo manome yaourt sy mofo an'ireo ankizy sahirana ao amin'ny EPP anosy zato andrefana atandrokomby isan'andro ka zao isika reto ihany no manohana an'izany tsika tsy mba manana sponsor tsika fa isika ihany no ampiasain'Andriamanitra misy mofo 5 any aminareo misy hazandrano 2 aty aminay misy sy ny sisa reno natambatambatritsika ka raha misy azonao atao vao tsy rambiny tanana hoy zany hoe za mba te handray anjara amin'izany fanampiana ny sahirana izany dia aza misalasala ianao raha isy natanandroa dia mandevasa MP amiko raha misy azonao atao ho ataontsika ho an'ireo sahiran'ireo samita in'Andriamanitra raha mbola sy tonga any amin'irao lanitra Jesosy dia eo aneto indrayntsika raha pitso alina tahaka izao dia samita in'Andriamanitra samy mahery voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany misaotra anao nahatra nenao hatramin'ny farany halleloia amen